Nivarotra tamin'ny olon-tsotra ny tanim-panjakana misy ny sapana ra-panjakana ARTEC eny Akorondrano hoy ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny fanoratana ny ampahany tany voalohany tamin'ny olon-tsotra raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny sampana raha ny fananantany hoy ny ministera. Taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny faharoa ary tamin'ny volana janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo ny farany tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ny tany ary mampitandrina ireo manapikasana ny varotra sy vidy ny tany. Ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra raha nambarana tamin'ity androany ity. Misy anarana amin'ireny fetrandriamananjara. Tanim-panjakana misoratra amin'ny anarany foibe ara-teknika ny ministeran'ny positra ny tany mirefy 2 hektara mahery eto Akorondrano ity tamin'ny alana ny dokam-barotra tamin'ny tranokala miandraikitra manokana ny famarotana sy ny fanofana tany sy trano no ahitana ny famarotana voalohany ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny positra. Tamin'ny voalohany izy titre anankiray tamin'ny alalan'ny poste dia rehefa tamin'ny 2014 nisy fivarotana voalohany amin'ny alalana hoe propriété hoe tsanta misy 1 2 3 4 io tsanta io dia rehefa avy eo misy hoe ARTEC K lay izy fa ny ARTEC misy antsika amin'izao dia ARTEC C dia tamin'ny 2017 zay dia tamin'ny 2018 indray misy ny atao hoe propriété akasitrahana zany amin'izao fotoana izao zany dia mizarazara eo amin'ny anakenina eo ny propriété anankiray zay propriété an'ny ministèran'ny poste foana hatramin'izay nefa ny ministèran'ny poste dia tsy nivarotra mihitsy eo ampanaovana fanadihadiana zany amin'izao fotoana izao satria ny fanovana tany amin'ny anaran'ny fanjakana ho lasa amin'ny anaran'ny olon-tsotra dia fantatra hoe misy olona marobe voakasika ao anatiny. Ny 900 metatra tora-droa amin'ny tany 2 hektara ihany sisa no misoratra amin'ny anaran'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy maintsy miverina amin'ny fanjakana ny tany hoy ny ministry ny positra. Totalin'ny terrain izay fananany vahoaka moa zany satria ny ministera zavatra fananam-bahoaka fa tsy fananam-panjakana araka ny tenenantsika fa tsika mandova fotsiny dia eo amin'ny 2 hectares eo zany terrain'ny ministera izay titré amin'ny anaran'ny ministera dia tsy misy tsony fa 600 mètres carrés sisan'ny tany ministera ao anatin'ity ary ty ARTEC ty izay ipetrahantsika androany zao dia efa tsy an'ny ministera tsony fa amin'ny anaran'olona izay tsy fantatra anaran'olona tsotra zany ny vonikasika an'ity dossier ity za tamin'ny herinandro dia nisy olona saika hivarotra ilay tany ary misy agence izay tsy tononon-keto ny anarany fa dia efa mampandrea fa raha misy olona tady hividy dia ho sahirana izy raha mividividy an'ity tany ity satria ianao raha hividy tany zany ka hitanao fa efa misy trano-panjakana eo amboniny dia anisan'ny voaroroy koa zany izy amina zavatra tsy mety za aloha dia tena tsy mieritreritra mihitsy hoe andeha hividy tany aty ka hitako hoe misy bâtiment ny ARTEC eto ka ho vidiko zany hoe zay olona mividy aloha zany dia efa misy problème be. Isy ny fanenjehana ireo tompon'antoka rehetra amin'ny famarotana ity tany ity satria efa vitatra amin'ny fanoratana ny tany amin'ny anaran'ny olon-tsotra hoy ny sekretera jeneraly nidina teny fotony nijery ny zava-misy ny ministeran'ny positra androany.